Anio Zoma fahatelo ambin'ny folo ny volana Martsa taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Marka nalaina tao amin'ny toko faha 12 ny andininy faha 7 tapany faharoa hatramin'ny faha 430. Ny Tompo Andriamanitsika no hany tompo tokana ary Tiavo izy. Tamin'izany andro izany nisy mpanora-dalàna anankiray nanatona an'i Jesoa sy nanontany azy hoe inona no voalohany amin'ny didy rehetra, ary Jesoa namaly azy hoe ny voalohany indrindra amin'izy rehetra dia ity: mihainory Israely, ny Tompo Andriamanitsika no hany tompo tokana, koa Tiavo ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fanahinao rehetra sy amin'ny sainao rehetra ary amin'ny herinao rehetra. Izany no didy voalohany, ary ity no faharoa mitovy amin'ny koa: Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy lehibe mihoatra noho ireo, dia hoy ilay mpanora-dalàna taminy: tsara izany ry mpampianatra, marina indrindra ny nilazanao fa tokan'Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy, ka ny tia azy amin'ny fo rehetra sy amin'ny fanahy rehetra ary amin'ny hery rehetra ary ny tia namana tahaka ny tena dia lehibe lavitra noho ny sorona dorana rehetra sy ny fanatitra hafa rehetra. Noho ny hitan'i Jesoa fa namaly tamim-pahendrena izy dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ary hatramin'izay dia tsy nisy olona say nanontany azy intsony. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.